fandarana vokariny sampany fampahalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92. Renesinao isaky ny alatsinainy, alarobia ary ny zoma amin'ny valina tsakafo efa ny alina. Famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina. Vahiny ny fandarana ho izitsika amin'ny tian'io ity Frank Ramarson talian'ny famoahana ny gazety Corriere de Madagascar. Faltafaraka aminao andray zay eto amin'ny fandarana oestsika ny miaraka amintsika eto moa dia ny italien famoahana ny gazety Corriere de Madagascar Frank Ramarson miarabanao. Miarabanao Priscar miarabako zany amin'ireo ny mpiaintsika sy mandalina an'ity émission tsika. Frank Ramarson raha jerevina nitoetra raha politika dia miodikodina eo ihany tsika tsy mandroso tsy miembotra fa ny vavatsipiny tsirairay mpanao politika dia manambara ihany koa fa leo kory zareo ary tsy mahita vahaolana ka misy ary no anatina antoko politika amin'ny teny hoe nareo rolahy oka zay fa tena sepitra zay sepitra ny vahoaka. Tena marina tokoa zany Priscar zavatra hita amin'izao fotoana izao dia manitry ny telotona dia ny atin'izy marahala foana no hitantsika retsika hoe rehefa miteny Garatswell dia mamaly Garafalmana, rehefa miteny Garafalmana mamaly Garatswell. Zavatra tsy ampandroso ny firenena mihitsy zany ary ny zavatra hitantsika dia resaka fampiantsiana foana no atao zany hoe na io aza na koro Maputo teo aloha koro midady Isabeba dia misy mandara io zoteny tonga atao hoe ny ala atao ndray mato mangalaza nampidirina ndray mato vital tsy miteny amindefo moa zany fa zay fa leta teoriny fa ny zavatra hita maso mihitsy zao dia ny hoe tonga ty le tonozotra hitany zao fa samtay andakan'le tonozotra atao na Garafalmana na ndray mato Garatswell na dia nanisy ny ary na tena nisy ny aza dia ny hoe io zany mangaka ny olona fa ina ihany ary dadaviny reto olona reto ina zany dadany olona zay miaraka aminy satria ohatra ny rasaka ako ny tenen'ny tolera mijoro no teny an'izay to amin'ny gazetinay hoe lasa tetezamita njahanjaza kely izy ity fa tsy zavatra tsy misy tsony zany ny zavatra mitombona zay lasaina ary mampalelo amin'le izy dia lasa ohatra ny baolina ping-pong le premier ministre anatin'le izy zay nitendrena zay avy any amin'ny ataontsika hoe mouvance Jacques Albert zay manao zay mety kanefa hita mihitsy fa hitsakitsahany ataontsika fahefana hafa ny zavatra zay tokony atao. Efa ny baribaranga Frank Ramarson fa tsy afaka miara-miasa zany rehefa tena zoina ny amin'ny gouvernement sy ny amin'ny présidence ka tsy afaka miara-miasa satria tsy mitovy koa ngamba le tolo-kevitra tsy mitovy koa ngamba le ataontsika hoe fahafahana misaina amin'ny lafiny ataontsika hoe amin'ny tirara-pirenena ity ary indrindra fandalinana amin'ny fahaiza-manao amin'ny fitantanana satria tsy mitovy koa tsiny le formation tsy mitovy dia manjary zao manjary ny anankiray diplomatie mpanao politika ataontsika hoe mpampianatra université ny anankiray olona ataontsika hoe mpanjara dia lasa mpitolona dia rehefa mifampiresaka dia manjary tsy mitovy le tady tokanga na hitanona manao interprétation ny feuille de route azy zay efa anontaniany be da be hoe tokony hazavaina mazava tsara atraiza ny fahefany Garatswell atraiza ny fahefany Gapersy fa raha zao ny zava-misy dia manao ohatrany fitondrana tsy refesy mandidy ny présidence dia zaho mandiditsy manapaka dia manaraka fotsiny nga premier ministre nefa nio misy tonjosotra zay milaza mazava fa le hoe tsy filohan'ny république anjatswell fa filohan'ny tetezamita. Fanontaniana tonga dia apetraka aminao Frank Ramarson anankiroa izy reto fa mifanaraka tsara ihany ny hoe zoan'ny filohan'ny tetezamita ve manala ny premier ministre ary zoan'ny premier ministre ve manova ny gouvernement. Raha am'izao aloha dia hitako mihitsy fa misy fikasana any amin'ny présidence amin'ireo namany zay manaraka azy nanomboka tamin'ny 7 févroary zay tia hanala ny premier ministre amin'ny gouvernement zany hoe raha manala azy izy rapitso azo atao dia miala amin'ny feuille de route zay mazava tsara zay anefany raha ny fahitana azy raha ny kabary zay hitanao tamin'ny 7 févroary dia ta hiala amin'ny feuille de route ny Garatswell satria tsy mila amnistie ny zavatra ny fomafoma fitantanana tsy milaza am'izay any amin'ny tsisy hoe ataontsika hoe consensuel inclusif zay ny zava-misy amin'izao fotoana zao premier ministre dia raha ohatra amin'ny feuille de route afaka mangataka izy aloha any amin'ny andray mato Garatswell manolo ministre raha mifanarika izy amin'ireo parti politique izay nosiny hoe solo ministre fa tsy mankatony io zavatra anatin'ny feuille de route zay fa ny zavatra tokony misy amin'izao fotoana izao mba azon'ny premier ministre hoe ary zay ny tadavin'ny communauté internationale française ny teny an'izay amin'ny ambassadeur-ny hoe no fahefana ampy azy ny premier ministre azony ataontsika hoe mitondra
iny zay fahefana zay fahefana betsaka nga azo atao am'le fahefana voalohany zao de vohitra fotsiny zao hoe fahazoany ny premier ministre amin'ny alalan'ny conseil amin'ny alalan'ny filan-kevitry ny gouvernement manala na manindry reo olona ao anatintsika hoe mpiasa fanjakana ambony am'izay zany tsy ana problème ohatran'le tao misy olona milaza hoe zay da tsy fezo premier ministre zay de zao nefa na misy ministre azo zay ho zay ako faharoa de ny hoe io milafiny ataotsika hoe fanaovana promulgation ordonnance rehefa tsy miasa ataotsika hoe miparlemanta de afaka mipromulguer ordonnance kary zareo re tsy mbola variana amin'ny zavatra afako zay mihitsy nge zavatra olana zao e ny olana lehibe nge prescar de ny hoe zareo ve mahatsapa tena fa matoy izy eo amin'ny congrès des amis de CST de noho ny fanovatsony an'le feuille de route zany hoe tsy maintsy manaraka an'le feuille de route zareo hoe namaky tsara fa raha misy olana misy contentieux ny teny frantsay eo amin'ny ataotsika hoe fandiniana na hoe une interprétation le feuille de route zay zavatra zay efa nisy na fandika an-dalàna dia ny bureau de liaison reriany fa tsisy organe juridique eto Madagasikara ny ACC zany mandidy sy milaza hoe mety eo na tsy mety fa ny bureau de liaison SADC de lazain'olona ndray nge Franck Ramarsson fa hoe ny vahiny indray mibaiko amin'ny malagasy de aiza indray le fa izy moa zany nangataka hoe vahiny mibaiko azy fa izy moa zany nanankelan'le feuille de route tsisika malagasy zay nge le izy hoe ary ao anatin'ny feuille de route misy koe filazana ary amin'ny article voalohany tokony misy le hoe fanankoroza-kevitra malagasy hoe dialogue malagasy doit être continuer fa doit continuer zany azafady de fa maninona rehefa zany maniny tsy malagasy mifampidinika de hoe metinany ty zany mapety anay fa reto moa zany nianjera ny verdict nohon'le affaire-ny tambaky amin'ny roapolo janoary le hoe nanao ny lohany ny ara-valomana tsy maintsy mody ako zay zavatra zay tsisy nilaza azy nano mody fa efa misy vona hoe mba aoka aloha ina lamindamina ka ozy izy kosa hoe vosony ny tondrozotra de zayko tanoa zany zay nge atao hoe bodongerina fafanaovana bodongerina ny azy sy hoe amin'ny teny français hoe caprice zany hoe fatany tsara zao fa mbola misy fotoana kely mbola tsy voalamina kosa misy zavatra mbola de toy za de ody io koa tsy fantatrako hoe ny filon congrès des amis tagny miteny tare avolo ody izy atoato de isan-kerinandro to de ody izy rapitso ody izy afaka pitso de zay zavatra zay zany natonga ny torika milaza hoe avinareo zany alamina ndray aloha mafandamina de manaovanareo lalàna fitao aloha lalàna mombany amin'ny famotsoara kely ka fo be zay vao mamody nareo ary omaly de niteny porte-parole ny ministère ny affaires étrangères ny rarambain'ny sud-africaine hoe enao moa zy le mety ravalomana na hoe de tsy mahazo mody raha tsy vita aloha le lalàna fa manjary isy olana kafanzay fa de milaza koa izy fa tsy maintsy vita aloha ny 7 février amin'ny fanjakana malagasy de hoe aty amintsika indray miteny mety tsy tratra 7 de izy milaza hoe inona ny vokany raha ohatra zany tsy tonga amin'ny 7 février de izy hoe tsy teny aloha zahay fa 8 ans zany hoe izy zany sazy na izy zany mesure ho alaina indray amin'ity vahoaka malagasy satria ny mpanao politika atsika de manao ny lohany manao zay patany anefany izy manao sonina le tondrozotra ainy velo dikan'le tondrozotra zay resako anao presque ary zay mbola resatsika to hoe le amnistia de miverina amin'ny ataotsika hoe resaky izy miralafona ka izy mino oka zay aloha izy valalo ikisaka na amin'ny fifidiana na amin'izao dialogue zao kama de mety andeha tsara ty raha ty de meto premier ministre zay fahefana zay tokony fa ina le nafinaritra amin'ny fahefana io non raha ohatra ke izy manao le hoe izy no atao hitondra an'le tondrozotra sika affaire courant tsy ahitany zany rapiditsy anao vidy boine na vidy airbus hitanao tsara zao fa zany zao décision raisiny hoe vidy airbus ianao anakoro aso anaty gazety ohatriny mividy airbus 200 millions de dollars mividy iaho fa tsy loka misy crédit bail kosa mividy achat ozy ndikany achat zany 30% le 200 millions de dollars na boine ray zany 60 millions de dollars manana zany ve fanjakana gasy de mividy boine zany miengagé 200 millions de dollars de airbus azafady zany ke fa zavatra efa lavitra zay zasadiny fa nitolo-piavota hoe tamin'ny andro raha tsiraka azy tsy voalohany nefa 747 amidy nitolo-piavota de ahoana reto zany hoe vidy airbus ro zavatra tsy voahevitra ataonike zany ve de affaire courant zany ve mamaky any malagasy
Nizy ary hitanao tsara fa apitsy hiakatra mividy solika hitanao tsara ny sécurité tsy maintsy cyclone efa io cyclone ohatrina zao dégage io sa hoe tonga cyclone dia manasa tanantsika ho avy nay zany fanampiana misy nge mandrevy an'izany eo anatin'ny fitondrany azy io ny zavatra aiza hoe zary misy an'ilay prime ministre ao anatin'izay rehetrarehetra zay satria izy rola zany io izy rola zany zay nge hitanao zany manjary manamvolana le prime ministre va manjary lasa baolina ping-pong ato sy ato zany dia vonjena ny ato le arrivé ambony moa ny azy dia zay tsy refesemandidy zay saipatany dia zay no atao ary le any ambony zao manjary tsy mifankazo amin'ny Afrika Atsimo amin'le ataontsika hoe le fanaovana an'le le feuille de route zany le fampiarana azy ary zao koa zany ny Afrika Atsimo indray dia mamoaka dossier vaovao indray momba ny Gara Valma zay dossier tamin'ny 24 zay atao akoho indray da tena Madagasikara nanao trafic d'armes fa raha moa zany tsy mahazo koa miéquiper an'le ataontsika hoe moine sécurité ka tsy ohatra milaza ve zany hoe ny communauté internationale milalao tsara antsika koa alatiny izy mazava ho azy izy fa milalao ary milalao ny intérêt koa izy anatiny dia raha pitsy koa mety isy dossier momba n'le anankiray ohatra zany zay zany tiany Franck Marceau tenenina zao zava-misy sao dia hitanao tsara resaka Airbus io resaka famarotana ny Boeing Gara Valma ny vidiny Gara Valma io raha farapito tsy maintsy hivoaka koa tsy misy zavatra tsy mazava maisina kina ny janonako amin'ny fitondrany io raha ohatra ka tsy keraina ohatran'izay foana kana izay no ataoko anao rehefa ny olana nge dia hoe teo zany raha ny kabary zay matoandro radiol tamin'ny fito février dia milazo hoe tsy mahazo miverina tsy hoe refilo teo aloha misy ny tahifikitro ny fahefana dia valy teny tsotra fotsiny navalon'ireo zay mandinika andalina hoe arenao ngiarajoel efa name daty pifitary ka ndraindraiky nge Franck Marceau le mpanao telo taona anao fa teo matonga zany telo taona eo zany mifikitra eo dia tsy ny intérêt général ny jerenao tsy ny fitombotsom-bahoaka fa tombotsoanao zay tahitsana ny fitondrana nefa ny zavatra azadino misy adage milaza hoe quand on a comme seul but de rester au pouvoir on a ni le sens de l'intérêt général ni le sens de l'État. Cela donne l'habitude l'effet inverse, le renversement. Sao de lasa fait pour moi. Ka le izy koa nge aloha Franck Marceau tony le mpanao antony le atao hoe kabary tony koa nge ndraindray mamandrika an'le olona mamaky azy koa dia zay koa nge le izy zao nge prescra zavatra mampalelo fotsiny le any ambony tapany ambony nangary Valma ngarajoel eo amin'le ataoko hoe fahaizana fitsara tatana sy maiza mandalina sy le fahaizana ataontsika hoe mahay an'le kabary politique zay ataontsika hoe mitakiny vahoaka tsy eo mihitsy zao fa mandehandeha fotsiny am'izao le kabary dia mampalelo mampalelo nge presque mbola 7 février sy 10 agosto foana ny resahana nefa ntsika efa ny nouvelle technologie efa ny misavatra mandroso any velany hitanao tsara zao ohatra baolina kitra ihany hoe Zambie zao raha tamin'ny 10 taona zao champion d'Afrique nahazo an-kanina jery fotony zany ao zany mpitonantsika mihoatra ny Afrika Atsimo mihoatra ny Sénégal mihoatra ny Côte d'Ivoire zay azaho atsika malagasy satria eo amin'ny lohany nge nahitana hoe matsatso tsy matsatso amin'ny lohany dia tokony andeha ho azy le fitondrana fa zao moa zany dia hita mazava zany fa tsisy tay ataontsika hoe amany le crise mihitsy zany nanga Valma nanga Rajoel mame fotoananao amindray Franck Marceau amin'ny larobia ary sotranao pilsika fandarana vokarin'ny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny Alliance 92 renesinao isaky ny alatsinainy alarobia ary ny zoma amin'ny valo latsakafo efa ny alina famerenana ny talata sy ny lakamisy ary ny sabotsy amin'ny valo sasany maraina